Le projet Fab Lab moa zany no tiantsika androany izay anontaniana reo hoe ino maro misy eo. Ny tsara taona aloha dia ny milaza ny hoe famaninana misy eo. Ny orange moa fahafantarana azy, afaka foana moa izay hoe fahafantarana ny orange dia hoe orinasa ara-barotra manjifa miresaka hoe ifandraisana ny internet, ny orange money sisa manamora ny fiainantsika iaby amin'ny andavanandro. Maro izay zavatra tsy dia fantatra loatra dia mirana hoe orinasa tokony andraikitra ary mandray andraikitra amin'ny orange. Ao anatin'izay fandraisana andraikitra izay dia manana ny orange ny resaka hoe ny resaka mécénat resahantsika ary mampijoro ny fondation orange manerana izao tontolo izao. Ny eto amin'ny Madagasikara moa dia efa nanomboka tamin'ny taona 2010 no nanao ny resaka mécénat reo ary dia efa be dia be ny tetikasa, be dia be efa nitohanana amin'ny lafin'ny fanabeazana, amin'ny lafin'ny fahasalamana, amin'ny lafin'ny kolotsaina sy ireo rehetra resaka hoe tetikasa ara-sosialy sy ekonomika. Ny votoatin'ny asana iny nefa dia miresaka ny hoe numerika ary ao anatin'izay dia tatoato 3 taona izay dia ny tetikasa mikasika ny teknika aveleka nouvelle teknolojia tena hoe mivelarina be indrindra. Ka raha nanaontsika ny éducation numérique fa Madagasikara anisan'ny voatondarana misy nanao azy 7-10 zao ny sekoly efa numérisé ery Madagasikara. Manao koa tsika ny resaka maison digitale ho an'ny vehivavy mbomaly mitokanana dia izy. Ty resaka Fab Lab ty izay tokanantsika androany voalohany eto Madagasikara. Izy io dia afaka hampanofinofy an'ireo tanorantsika satria amin'ireo fitaovana faran'izay avolenta ao anatin'izy io ahafahan'ny tanorantsika ny tanjona moa zany dia hoe tsy dia manan-katao loatra nefa tsy manao sakana hoe izay manan-katao dia tsy afaka miditra ao fa ho an'ny rehetra ilay izy. Raha ao izy amin'ireo machine rehetrarehetra ao rehetra zany dia afaka mampiasa tsara fivelaran-tsaina, mampiasa ny resaka hoe créativité, afaka manorina izy, afaka manao zavatra izay tiany rehetra atao amin'ilay fitaovana avolenta rehetrarehetra ao rehetra amin'ny imprimante 3D moa araka ny resahana teo. Ny zavatra hoe tiako resahana io manokana angamba dia io Fab Lab io misy 2-3 zany maneran-tany, anankisy fotsiny ny firenena misy azy. Tsika Madagasikara manana antsika izao ary zava-dehibe izay ary ny machine tsika aty Madagasikara eo anisan'ny tena avolenta indrindra ary mba tsy ampiasaintsika azy amin'ny ara-dalàna sy hoe mba ahafahan'ny tanorantsika hoe tena hay ampiasa azy dia misy spécialiste an'ireo machine ireo anankiroa tonga aty sady ny montean'ilay machine no anofany ny tanorantsika. Ary mba ahafantarana kokoa ny tanorantsika ilay izy ihany koa dia androanitsika nanokana azy ampahafantarina ny olona zany hoe misy ny Fab Lab solidaire zao. Rapitsy manomboka ny forum des métiers amin'ny rapitsy ny forum des métiers io amin'ny Panorama, amin'ny Zoma, portes ouvertes ao anatin'ilay forum des métiers dia découverte visite ny Fab Lab io izany hoe tanorantsika rehetra afaka daholo efa hijery azy profiter koa an'ilay ingénieur anontany izay tia mantaina rehetra mba ahafahany hoe mijery hoe atraizany zavatra azony atao fa tena izay ilay hoe afaka mirealiser izy nofinofiny be dia be ny zavatra azo atao izy io. Tsy voatery izany hoe zareo angamba nataontsika satria tompotrano moa izy moa miara-miasa aminay nandray izy nametrahana ny machine sy ny rehetra dia ataontsika priorité angambany izy hoe sura koa fa tonga dia efa hoe afaka tonga dia miaccepter amin'io fa ho an'ny tanora rehetra ilay izy fa tsy hoe mba manotokana ho an'ny tanora ny SOS village d'enfants. Ny teny hoe resaka hoe firisan-jato angamba mety ho sarotra ihany fa ny azonay resahana aloha dia amin'ny zavatra efa nataonay amin'ireo le hoe resaka hoe école numérique zao dia efa hita mihitsy ny fahaizantsika gasy zany ireo ankizy ireo ny classe de T5 sy ny T6 no ny 8e sy 7e dia 3e sy 4e no manao an'ilay izy dia hitantsika mihitsy ny fahakingiana
ireo zanakitsika malagasy ireo amin'ny hoe ahoana ny fampiasaina zany hoe ny tablety sy ny rehetra zany. Misy koa ireo centre d'accès internet izay nataontsika moa manerana ny Madagasikara eo anivon'ny maison des jeunes. Io nampiana anakivaly izy efa telo amby telopolo izy zao. Dia ireo koa ny tanorantsika no ampirisihana andeha ho any zany mba hianatra internet mba hiserasera mba hisokatra amin'ny tanora ary dia mampivoatra azy tokoa ilay izy. Mame an'ilay fitaovana rehetra zany izay mba hoe hivelara ny tanorantsika. Ny iteny dia fantatra hoe mizoka ny ministre de l'éducation nationale no teny taminay ary ireo mpampianatra rehetra sy ny mpitondra andraikitra rehetra hoe nampiena ny absentéisme dia misy ny tablety nampiakatra ny résultat tamin'ny examen CEP sy ny EPC dia nanaovana ny numérique. Ny an'ny tanora au niveau centre d'accès internet be da be ny mandeha amin'izy ary tena hoe misy vokatra hita koa fa mbola sarotra amiko ny teny hoe firy isan-jato izy no hoe ny tanorantsika.